fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9:30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. dia ampifaliana indray amin'ity ora ity no androsoana tokantranonao amin'ny alalany ity fandraharana arahanao eto amin'ny fahitalavitra ity ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay no manatotosana izao fandraharana izao. Miarabanao ny tenako ary manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay namorona zao tontolo izao hitoetra ao anatin'ny tokantranonao. Androany dia mbola anazava ny voalaza ao anatin'ny boky Enoka ihany aho satria maro aminareo mijery no tsy mahafantatra an'izay zavatra misy tany ampiandroan'ny tany satria zavatra nisy teto ambony tany avokoa ny voalaza ao anatin'ny boky Enoka. Raha mamaky ny Genesisy toko fahaenina ianao dia mahita ny tantaranareo anjely izay nidina teto an-tany nanambady ny zanakavavin'ny olona. Ao amin'ny Genesisy dia karazana famitinana tsy dia ahitantsika mazava tsara ny antsipiriany fa ao boky Enoka no ahitantsika hatramin'ny anaran'ireo anjely ireo ny zavatra nampianariny teto ambony tany, ny taranany, ny fivavahana izay natsangany araka ny efa nazavaiko teto. Ka hotohizako ny famakina sy ny fanjavana ny boky Enoka averiko vakina ny Enoka toko faraky amin'ny 20 satria misy aminareo mangataka hoe mba avereny kely ilay Enoka toko faraky amin'ny 20 fa misy zavatra tsy dia mazava aminay makasika an'ireo anjely izay nofatorana aiza ny toerana matorana azy io mametraka an'izany fanontania izany nareo ka itsika mamaky tahaka ny mamaky baiboly nosoratan'ireo mpaminany dia tahaka an'izany ihany koa ty boky Enoka ity. Enoka dia olo marina niariny re tamin'ny avo indrindra ary nanoratra an'izao boky izao izy. Enoka toko faraky amin'ny 20 dia eto amin'ny andeniny voalohany sy ny manaraka toy izao ny vaky ny teny. Ireo kitana nofatorana ary dia nandeha lalandavitra aho ka tonga teo amin'ny toerana iray izay tsy nisy zavatra tanteraka, tsy hitako teo na ny asa lavorary lanitra na ny zava-tsy ny tany, tsy nisy afa-tsy toerana mangady ady sy mangina ary mahatahotra teo. Hitako teo ihany koa ny kitana fito izay mifatotra toy ny tendrombohitra lehibe, toy ny afo mirehatra ary dia nihika aho raha nahita izany ka nanao hoe fa dia inona no eloko reto kitana ireto no dia nofatorana toy izao izy ireo, fa nahoana izy ireo no natokanao amin'ity toerana ity ary hoy Iriel iray amin'ireo anjely masina niaraka tamiko izay nitaridalana nanao hoe ry Enoka ahoana zany fanontanianao zany, inona izao tebiteby sy fanahinao zao? Ireo kitanareo dia nandika ny didin'ny avo indrindra ary mba ho famalina ny elony dia nofatorana amin'ity toerana ity izy ireo ho amin'ny taonjato maro tsy manam-pahatamperana. Hatreo no hovakiko dia anazava amintsika aho eto dia misy kitana fito izay ambarany Enoka hoe mirehatra le izy ary toy ny tendrombohitra lehibe ny fahitana azy. Andeko hovakiko ny Apokalipsy toko 9 manomboka amin'ny 9 nefa hovakiko ihany ny soramandry. Ny namahana ny tombo-kase fito sy ny nitsofana ny trompetra 4 ary ny anjely faharoa nitsoka dia nisy toa tendrombohitra lehibe mirehatra afo natsipy tany ny ranomasina ary tonga rany apahatelo ny ranomasina ary maty ny apahatelo ny zava-mananaina tao anaty ranomasina ary rava ny apahatelo ny sambo. Raha ny hainy tsara ianao sy nanaraka ny famakiko ny tao boky Enoka dia nahita isika fa ny fahitany Enoka ilay kitana fito izay nafatotra dia mirehatra sady tahaka ny tendrombohitra lehibe. Ato amin'ny Apokalipsy ihany koa dia misy atao hoe kitana fito, anjely fito, loza fito, trompetra fito. Ka eto amin'ity Apokalipsy toko 9:15 novakina teo ty dia misy zavatra hitan'ny Enoka rehefa nitsofina ny trompetra faharoa dia nisy toa tendrombohitra mirehatra afo natsipy tany an-dranomasina
ny sary aseho an'ilay ranomasina ao amin'ny boky ny faminaniana dia maneho an'izao tontolo zao, maneho ny vahoaka sy ny firenena rehetra eran'izao tontolo zao a ny sary anohatra aseho eo amin'ilay hoe ranomasina izay nidirany ity kendrombohatra mirehatra toy ny afo ity. De ovakiko ihany koa ny apokalipsy toko fahasivy a eo amin'ny andininy fahatelo ambe folo, apokalipsy toko fahasivy andininy fahatelo ambe folo sy ny manaraka, ny nitsofana ny trompetra fahaenina sy ny nahatongama loza faharoa, ary ny anjely fahaenina nitsoka dia nahare feo avy tamin'ny tandroky ny alitara volamena eo anatrehan'ny avindrindrao nanao tamin'ny anjely fahaenina izay nanana ny trompetra hoe vahao ny anjely efatra izay mifatotra any amin'ny ony ofrata ony lehibe, de no vahana ny anjely efatra izay voahomana ao amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny apahatelo ny olona, ary ny isa miaramila antsovaly dia 2 alinalina na are ny isany aho, ary toy izao no nahitako ny sovaly teo amin'ny fahitana sy izay nitaingina azy, manampiarovatratra tahaka ny afo izy sy iankita ary ny solofara, ary ny lohan'ny sovaly dia tahaka ny lohan'ny liony, ary misy afo sy setroka sy solofara mivoaka avy amin'ny vavany, ireo loza telo ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solofara izay mivoaka avy amin'ny vavany no nahafaty ny apahatelo ny olona. Hatreo ihany no ovakiko. Eto indray ianao de mahita fa rehefa nitsofina ny trompetra fahaenina dia nisy ny teny erin'ny Jona ny teny ny baiko tamin'ilay anjely hoe andana vahao ny anjely efatra izay mifatotra ao amin'ny ony ofrata. Raha vakina io boky apokalipsy ray manontolo eo a sy ny boky ny Enoka dia maro be ny zavatra voalaza ao anatin'ny boky ny Enoka hita ao amin'ny boky apokalipsy. Ohatra zay efa mivakiko tamintsika teo, misy ihany koa ny azonaina voaresaka amin'ny apokalipsy toko 2 de voaresaka atao amin'ny boky ny Enoka. Ny zavatra lehibe tiana ampitaina dia izao: ny zavatra mitranga rehetra eto ambonin'ny tany a, na ny ara-pivavahana, io fivavahana izay efa mipetraka sy efa miparitaka era zao tontolo zao a, izay idiran'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany io a, de efa voaresaka ao anatin'ny boky ny Enoka sy amin'ny boky apokalipsy ny ipetrahan'io eto ambonin'ny tany. Ary raha vao fitaka ao anatin'ny fivavahana ny olona, raha vao tsy mahafantatra ny voalaza faminaniana de tsy maintsy voafitaka, de ny olona voafitaka ihany koa fahatanterahan'ny faminaniana, satria raha tsy misy ny olona voafitaka de tsy misy ny olona verina ray azy. Ny voalazan'ny mpamonjy nefa de izao hoe ny olona ho very dia maro be raha ampitahaina amin'ny olombonjena, vitsy ny olona hovonjena sy ho any amin'ny fiainana mandrakizay, fa ny olona ho very ao amin'ny fahariry mirehatra sy ny solofara maro de maro. Ka raha tsy misy zany ny olona very maro be de tsy tanteraka ny faminaniana, ary de tahaka ny nandainga ihany koa ny mpamonjy sy ireo mpaminany izay nilaza fa maro be ny olona ho very. Raha vakina ny apokalipsy toko 4 manomboka amin'ny andininy fahasivy dia izao no vakany teny. Apokalipsy toko 4 andininy fahasivy sy manaraka. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny femahery hoe: raha misy miankohaka alohan'ny biby sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andrina amin'ny tanany, de izy koa nisotro ny divay ny fahatezeran'ny avindrindra izay nahidina tao anatin'ny kopy ny fahatezerany tsy miaro ary zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy anatrehan'ny zanak'ondry, ary nisetiko ny fijaliana de miakatra mandrakizay, ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohaka eo alohan'ny biby sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Eto dia voalaza mazava tsara fa misy olona iankohaka eo alohan'ny biby sy anonona ny anaran'ny biby. Io ampotranay eto amin'ny écran io ny anaran'ny biby rehefa narahana ny toromarika eo amin'ny apokalipsy toko 4 manao hoe eto no ilaina ny fahendrena, aoka zay manantsaina nisanisan'ny biby fa fansan'olo zany arenina 200 nisany, de rehefa narahana zay ka natao ny fansana dia manome enina 200 na 666 io anarana apotra eo. Tsy fanaratsiana ry havana izao zavatra taona izao, fa famonjenanao fitiavananao izay tena mivavaka, tena mitady ny fiainana mandrakizay, tena mandany andro, mandany vola, mafoy fotoana amin'ny fonao manontolo sy ny fitiavanao an'izany fiainana mandrakizay zany no anaovanao an'izany, kanefa dia ity anarana mamitaka sy manome 666 ity no lasa antsoitsika.
itsika ane tsy nahafantatra izany na tonga teny voasoratra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisin'ny fahalalany ka rehefa tsy mahafantatra ianao a dia tanteraka aminao a izany faharinganana izany io anarana io a araky nefa nazavaina teto maro aminareo no mangataka ny amerenana nyreny fanazavana makasika nio anarana io ireny ka ny fandaharana amin'iny herinandro iny a dia fandaharana natao amerenana ny fanazavana makasika nyty anarana izay namitahana n'izao tontolo zao ity nisy zany tsy naharaka an'ireny fanazavana ny anaran'ny bibidy ireny a dia mangataka ny amerenana zany fanazavana izany fanovakiko vetivety a de ny apokalipsy toko 7 eo amin'ny andeniny fahavalo zao nyvaky ny teny eo hoe ary nkoky alohany daholo ny olona rehetra monina ambony tany de izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry izay voavonatra amina nyrenana zao tontolo zao amin'ntika teny sasany de hoe ivavaka eo amin'ny lohany daholo ivavaka eo amin'ny lohan'lay anarany bibidy daholo ny olona rehetra ianao io mivavaka izahay atao ny fikambanana ihany koa mivavaka tsy mitovy ny anarana andoliatsika sy ivavahantsika fa ny anay eto anivon'ny fikambanana de ity apotra aminao ty ny anarana antsonay sy andolianay sy ivavahanay io ny anaran'lay namorona zao tontolo zao ary nary zareo teo anivon'ny finoana romanina teo amin'ny finoana katolika ary de namoaka an'ity boky ity a ary de azavainy eo amin'ny pejy hoe io ny anarany ave io amin'ny taretsoratra hebreo io ity boky ity de mitondra lohateny hoe ny tantarany famonjena amin'ny testamenta taloha atao amin'ny pejy 300 no ahitanareo anio ny librairie masindapoly a no namoaka an'io boky io azavainy mazavatsara eo zany ary azavainy eto amin'ny ilany akavy eto hoe io anarany ave amin'ny taretsoratra hebreo io a no nandehanany zanak'Israely sy nitenena Mosesy tao amin'ny faraona rehefa niteny tao amin'ny faraona Mosesy sy Arona mazava be ny fanazavana hoentinay a ary tsy misy zavatra afenina na sarotsaronana amin'ny zavatra hoentinay fa atao mazavatsara tamin'ny andro nidinan'ireo anjely teto ambonin'ny tany sy nanambadiny zanakavavin'ny olona ka niterahany a de nanangana fivavahana teto ambonin'ny tany ireo anjely ireo ka ny fivavahana natsangan'ireo a no nampiasa ny te anaran'ny diso sy anaratsampy ity zany hoe te anarana Jésus na Jesus na Jesosy na Jesosy ity zany a nolovaina avy amin'ny fivavahana natsangan'ny anjely ao anatin'ny bokiny ianao ka manazava an'izany dia io anarana io sy io fivavahana io a no narahan'ny firenena matanjaka rehetra zay ny fean'izao tontolo zao anisan'izany ny firenena grika de narahany grika ny fivavahana tamin'ny Jesosy rehefa vototra teo ampelantanan'ny grika indray ny fifehezana ny firenena rehetra dia ny romanina indray no ny fe de narahany romanina ihany koa ny fivavahana tamin'ny Jesosy fa Jesus indray no ny antsonana azy tamin'ny teny latina rehefa vototra teo ampelantanan'ny romanina ny fahefana tsy ny fean'izao tontolo zao fa lasa ny franc-maçon sy ny illuminati a de narahan'ny franc-maçon sy illuminati indray io fivavahana io a ka tsy Jesus itsony no ny antsonana azy fa Jesus na Jésus satria izay no teny ampiasain'ny franc-maçon sy illuminati a de io teny ampiasain'izao tontolo zao antsina hoe teny velona fampiasa eran'izao tontolo zao io zava-miafina zany ary ny azavako eto de tena zava-miafina aminao ka azagaga ianao raha ohatrany hoe zao ianao vao mahenao zany fanazavany zany a io numero lahara telefona fahanao manoratra mesazy na miantso ihany koa raha misy ny zavatra tianao ametrahana fanontaniana ilazao ny fianakavianao ny namana ny rehetrarehetra zay azonao ilazana mba hijery fandaharana amin'ny herinandro ny zoma ny sabotsy ny alahady a fa ho averiko ho azavaina ny makasika an'io anarana diso io a ary ho azavaiko ihany koa ny anaran'ny avindrindra sy ny anaran'ny zanak'ondry mino fa tianao izay zavatra naseho androany izay a marary tontolo andro mahafinaritra ho anao raha mbola andeha hivavaka ianao tsy maninona afaka mandeha mivavaka raha hitady famarinana ihany koa anao afaka mitady a fa ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay dia mampita fotsiny a no ataona eto mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaran'ny bibidy izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny bokony enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy toko 4
velarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora, ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana magnano rak'izay.